إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Makasih atas Allah Subhanahu wa taala aringan sudan finsi fandi paliman Allah pamnansiga Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Milazatu Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran zin fakit skate huwa alladhi anzala alayka alkitab. Izli Allah nanajus li bukam nano ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa alladhi Allah nanajus bukam ya Muhammad. Minhu ayatu muhkamat. Anatni buku misiru ayah misiru fanambaranga muhkamatun mazava. Hunna umul kitab. Arangka beli ayatun Quran mazava. Kanu muhkamat mazava. Simila fangazavanga bekar kolota fa mazava amnul lazima vofe le fangazavanga zimpetraka na petraka amnizani na faizana tenarabu na yurofutra zimila hainatin fununa. Mazava mnizreu. Wa ukhra mutashabihat, famisiru aya vitsana tan Qur'ana nan sunu al-mutashabih. Al-mutashabih zanwe meti azwadika ad meti midika zavatra hafa, zanwe azwadika arakarakan meti ze faitanulu azi. Nambarani Allah subhanahu wa ta'ala fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fairin ulna ze misulanga amni funizreu az-zayg zani misy olana izy ireo zany na manatateraka ireo zavatra mila mifanohitra amin'ny fanambarana najosiny Allah. Ina sona hoe az-zayg. Az-zayg zavatra anakiraiky anatin'ny fonao ao karaha tsy mila maneky ary mila manohitra ny zavatra nandesiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny alalan'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, nambarany Allah izy ireo le aya hoe azo adika amin'ny zavatra iny mihitsy ndreo idirandreo, andeha ampidirana fisalasalagna amin'ny fotom-pinoana ny zanak'olombelo zay mino amin'ny fotoana izany. Allah milaza surat Al-Imran zany aya 7 ka hatramin'ny aya 9. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna. Ino moa ny antony izany? Reo mila mapitra le fitna, mapitra olana zany amin'ny fiarahamonina, mapitra fisarambazana nony zany. Wabtigha ta'wili, ary reo koa zany mitady hoe aha tokony isy fagnazavagna hafa zay mifanaraka amin'ny eritreritranay momba n'ireo aya ireo. Allah subhanahu wa ta'ala io Qur'an io zatra resaka eto io Allah 14 siècle aloha fa nanambara wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Fa ireny aya mutashabihat zany ireo aya zay afana zany mapisy interpretation na fagnazavagna mety andesiko neky andesinao. Nambarany Allah wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ary tsisy olo mahafantatra ny tena marina dikan'izy ireo fa tsy Allah. Wala Allah fana milazany zany.
izy tsisy olo mahafantatra dikanteny izy afa-tsy hoe Allah amin'ny alalan'ny fanambarana izy afaka manambarana hoe ty midika ty. Ary izy mitondra hafatra izany. Jibril mitondra Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitondra vahoaka anazy. Wa anzalna ilayka dhikra, najosonay taminanao le fagnambarana ya Muhammad litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, mba hafanao mandeha manazava amin'izy ireo ny zavatra zay najosoko taminao. Izy afaka nazavana zany nambarana Allah, Qur'an milaza zany. Zavatra ande mety hoe fagnazavana tonga amin'ny antsika, izy anazavana zany Muhammadur Rasulullah, nambarana Allah izany litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim, izy mbola manazava antsika. طيب نبارنا الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول لزي ما تتم فعلالان الدين فعلالان الله نبارنا الله يقولون كل من عند ربنا رمي لا زفوي زفت جابك من الله زكا جاب كل من عند ربنا زكا جاب ربك من الله سبحانه وتعالى ديكانيو تشيسول افكان ديان زافان زان راتسيوي الله يستوب نسافيد ولا ديان زاف ربك من الله سبحانه وتعالى زاني بامنا النازي زي ما تونغ الله نندي فايرك ارتسنا نجوتس القران كريفون فايزنا نجوتس منيزا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم افيو اتاتشيكا ف ulma fapatsahivagna nambarana Allah subhanahu wa ta'ala, ma yadhakkaru illa ulul albab, fapatsahivagna nan olona ireo zay manana saina nambarana Allah. Ulul albab zay olona mandinika, fapatsahivana izany amin'ny olona mandinika. Eo amizay Allah nivola hoe rabbana, mangatana ireo amin'ny Allah, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ie tompo Allah, zahay dia mangataka aminanao tsy mitondra ny fona io anatin'ny fahaverezana aorinan izy namenao fahitsina. Zany hoe fangatanga amin'ny Allah aorianan'izay hoe ya Allah ameo zahay ny azandesinao ny fahaverezana ara-pidirinao fankahalanao na ny fandikanana zavatra zay akoatran'le dika ilainao no hazonay amin'ny zavatonay izany aoriana nanao nanome fahitsinanay nambarany Allah. Izany no ataka zay tokony ataontsika ary zany no angatantsika amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Zavatra mila viatsika nandroany ity ary lohatenitsika nandroany ity dia mazava ho azy misy ireo andin'olona zay tonga zany zareo moa manerantany vitsivitsy ary na fiarahamonina antsika avy milaza aminanao ndraiky nanakay nandroany ity aorianany 14 siècle nandalo milaza hoe adhabul qabr zany tsy isy, adhabul qabr tsisy. Zao ndraiky anao amizay zay tsy mahavoafehy ireo aya anatin'ny Qur'an al-Karim satria ny profo dia tsisy aya anatin'ny Qur'an manazava adhabul qabr. Ny profo dia aya anatin'ny Qur'an amin'ny surat Yasin manambara fa hoe karakory olona zay hoe tsy pino rehefa hitsanga andro farany قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الرسول. Ilaza izy ireo fa manino zay ty nifoazinareo loza, zany hoe loza waila amin'ny teny arabo loza. Rehefa mahita olo manakaraky mahita loza amin'ny teny arabo izy ya wailana, izy izy mahita loza vao ya wailana amin'ny teny arabo alwail dikanio loza izy mahita zaka loza mahita raha. Rehefa fahitany zaka loza anakaraky fahagagagna tonga aminazy hoe ino ty raha ty, ka manino moa zay ty nifoazinareo amle toerana nisy anay. Markad zany amin'ny teny arabo zabako avy manazava ny Tsiprina zany markad zany amin'ny teny arabo toerana satria amin'ny teny raha ohatra ka tsika zany mandeha mandala teny arabo izy mety lasa ismul maf'ul, izy mety lasa koa zany masdar yani al-makan. Itatsika zany boka eo fagnazavagna bebe kokoa bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim izy ireo dia milaza fa hoe adhabul qabr tsisy, dikanio zany ata le naim le asoavagna koa anatin'ny qabr le fahasambarana koa tsisy. Zay zany le dikany zany. Ary aya andesindreo boko manazava tsisy aya anatin'ny Qur'an. Amma li ahadithun Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tsy inona izany hadith satria mifanohitra amle tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an al-Karim. Move marina izany teny zany, move maripototra izany teny zany, sa izany teny zany andesina andeha ampidirina fisalasalagna amin'ny fony pino sy raikiraiky. Ho hitatsika io satria fagnazavagna andesitsika tsy lafitra, fagnazavagna anatin'ny Qur'an al-Karim.
ireo vondronareo reo dia makalaza tenendreo ary mindradradrara fa zay dia Qur'aniyun. Raha zay moa le raha tsy manino enganeo zay ka raisinareo reto aya zay ho vakina aminareo io tsy raikiraiky ary azavainareo nanay kony ino mazavatra mila azavainy Allah subhanahu wa ta'ala amreto aya reto akoatrantsika miditra amin'ny hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam zay inotsika satria tsika ahlu sunna wal jamaa dia mino fa misy ahadith marina boka amin'ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akoatran ahadith manazava la ithbat fisiany adhab wa na'im al-qabr aya maro anatin'ny Qur'an tsy voatanisa za tsy mitena raiky roy telo efatra aya maro anatin'ny Qur'an al-Karim manazava hoe misy na'im ndraiky adhab al-qabr am'izany fotoana izany. Voalohany ma atsika tonga amin'ny le teny izy ireo milaza mana hoe milaza tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny surat Yasin qalu milaza izy ireo iza ireo tsipiny ireo nao zavatra tsy mety ambony dunia rehefa itsanga andro farany atsanga zany izy ireo amin'ny qabrandreo am'izany fotoana izany. Am'izany fotoana izany ino zavatra miseho reo ilaza ya wailana ma ba'athana min marqadina anima loza zay namonanay amin'ny place natorinay teto karaha ohatra ka kafir izy fo azy nandro qiyam izy mivola zao natory karakory ma olo matory nandroany ty afaka milaza hoe zaho tanatin'ny adhab ndraiky izy mivola zany manino moa zany fo azonareo amin'ny pleine toerana natory zany manambara hoe tsisy adhab al-qabr na dia tsy pino zany izy itsanga vola manino moa zatiny fo azonareo amin'ny tany natory olo matory dikan'io tsy matsapa adhab al-qabr. Zay zany le akbar dalil le proof lehibe andesina manazava hoe tsisy adhab al-qabr dikan'io ahadith jiaby na dia marina boka amin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia hadith mutawatir ireo ahadith jiaby zany daif zany tsy maripotitra sy mifanohitra amin'ny Qur'an al-Karim. Naam. Ino moa lazaintsika an'ireo maneka atsika ary miaraka androso atsika inshallah. Maneka atsika ary miaraka androso amin'ino atsika androso amin'ny fagnazavana inshallah. Voalohany tsara le aya vakina tsara alohany aya io misy aya izy boka Qur'an izy koa vakinao tapany matetika zany anao mety mahita zavatra mety ata tsy azonao izy koa anao mamaky anatin'ny Qur'an fa wailul lil musallin loza ho an'ireo mpikosoaly boka anao mijanona eo dikan'io zany tsokontsika tsy kosoaly izy koa janona anao eo foana famakina amin'ny Qur'an fa wailul lil hainy Qur'an zany ne fa wailul lil musallin loza ho an'ireo mikosoaly parce que si tuizinao aya tsy hitanao hoe na mikosoaly iza moa izy io fa hoe izy koa anao mivola hoe mikosoaly foana mety adika karaha zany ayan'ny Qur'an zany tsy navadany olo mivola hoe tsy ayan'ny Qur'an any zany fa wailul lil musallin loza ho an'ireo zay mikosoaly afaka mijanona eo bako mivola ayan'ny Qur'an zany tsy navady anao fa tuizy le ayan'ny Qur'an satria anao izy koa mamaky tapany izay no zavatra hita am'izany fotoana izany. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala alohany io aya fa nambarana Allah subhanahu wa ta'ala wa nufikha fi suri فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. رفا تريسيكا نمبر الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور زانوي رفا نندي زاني تسوك نيانزمارو أمزافتون إيزاني نمبر الله سبحانه وتعالى فإذا هم من الأجداث الأجداث ذن قبر يريو قلنا زي أناتن قبر تناتن فحسنا زي ليفنا زي نعت زن ila rabbihim yansilun miazakazaka zany manoloana ny tompondreo manino andeha hamonjy ny fitsaragna. Le nafkh dikan'io misy famantarana any nantsoina hoe nafkh zany hoe misy fitsoagna ny anjomaro haizana hoe fa hitsanga andro farany ty impiry nafkh atao amin'ny araka ny fagnazavana ny Qur'an bala Qur'an ihany manazava zany. Nambar Allah subhanahu wa ta'ala wa nufikha fi suri فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. نبارك الله avy lanjomaro voalohany avy andeha andrava zany hoe itsoka zany anjely zay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala tompona ndraikitra amin'izany itsoka izy anjomaro rava ty tany ty fasaika man fi samawati wa man fi al-ard illa ma sha Allah zavatra jambo potika ambony tany ty fa tsy hoe le zavatra sitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala le sitraka ny Allah am'izany fotoana izany mazava ho azy arshanazy kursinazy sinsis io zany zavatra mbo mipetraka fa zavatra jiaby zavaboary jiaby mbo potika am'izany fotoana izany zavatra jiaby mbo tsisy mipetraka am'izany fotoana izany hatta
ireo anjely jiaby hatta Jibril wa hatta malakul maut reo jiaby tsisy anjely tsisy raha. Nambara Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Aveo pody atsangana Allah subhanahu wa ta'ala tsiraikiraiky reo zavaboary jiaby reo anjely, pody mitsoka koa zany fitsoana faharoa ny andro maro, fa idha hum qiyamun yanzurun, itsanga amizay pody ireo zavaboary jiaby, pody ireo olona zay hoe onde tsaraina amin'ireo olo biby jiny sisa ho tsanga jiaby, itsanga amizany fotoana izany. Dikan'io misy fantanina dia mipetraka dia zao, manoloanany izy reny nafkha anankiroa reo, iny zavatra mandalo mazava ho azy. Manoloanany nafkha anankiroa dia logika ny zavatra hoe zavatra jiaby mijanona. Dikan'io izy koa nisy naim ndraiky adhab tamin'izany fotoana izany mijanona, satria le naim ndraiky adhab apetraka ny Allah, le asoavagna azonao amin'ny qabra ndraiky le adhab amin'izany fotoana izany miankina amin'ino? Miankina amin'ireo asbab napetraka ny Allah, reo anjely zay mampisazy ndraiky iny, reo jiaby fa maty. Dikan'io mijanona le sazy manoloanany fitsoagnany anjomaro anankiroa reo, nafkhatun ukhra, zay vao mitsanga jiaby, zay vao andeha fitsaragna amin'izany fotoana izany. Ka mazava ho azy rehefa mitsangana aorianan'izany vatan'olona anakiraiky nohony le fotoana nandalo manoloanany izany, ary aveo izy mahita le adhab ndraiky le raha zany amin'ny andro qiyama, amin'ny fitsanganana, satria rehefa mitsanga antsika amin'ny andro qiyama mahita ireo adhab ndraiky naim manoloanantsika, dia reo laza hoe lozananay zay natory. Mazava ho azy natory satria nanoloana ny fotoana reny zaka jiaby, nijanona zany adhab, nijanona koa le naim manoloana ny fotoana reny. Faharoa, haitsika fa zanak'olombelo dia misy amin'ny vatantsika, tsika tsy vatana foana fa vata ndraiky fanahy. Vata ndraiky fanahy, misy vatana ndraiky fanahy. Zany hoe tsika io zany namboarina Allah subhanahu wa ta'ala misy vatana bako misy fanahy. Ary le fanahy amin'ny zanak'olombelo io ndro misy lanja mandelitra vatana. Rehefa miala zany io vatana io, fanahy io vatana dia vatana io tsy dikany izy potika izy alevina antsika amin'izany fotoana izany. Satria le vatana tsy manan-kery raha ohatra ka tsisy fanahy. Le fanahy rehefa maty zanak'olombelo, le fanahy iny miala amin'ny vatana azy. Fanahy miala amin'ny vatana. Zay mahatonga izy asafaty. Vata iny amizay potika amin'izany fotoana izany. Le adhab, le sazy, ary hitantsika reo aya maro andeha azavakeo, le sazy amin'ny hayatul barzakh, zany hoe aorianany fahafatesana. Arontsika amin'ny dunia, entre dunia ndraiky yaumul qiyama, nansona hoe hayatul barzakh, fiainana, nansona hoe fiainana ny manelanelana entre qiyama, fitsaragna ndraiky fahafatesana zany nandao ty tany ty. Ino ansona hoe hayatul barzakhia. Dia mazava ho azy le fanahinao ndo voasazy fa tsy le vatana. Vatanao ne potiky, vatanao nefa potiky. Misy vatana milevina, misy vatana potika ny bomba, misy vatana anatin'ny ranomasina, misy vatana dorona, misy vatana jiaby. Tsy vatana resana eto, le resana eto le ruhun, le fanahinao zay tanatin'ny vatana iny, le fanahinao tanatin'ny vatana iny. Rehefa atsanga amizay andron'ny qiyama, iny vatana pody atsanga dia ampidirina fanahy, any amizay nao mahazo sazy vatana raiky fanahy amin'ny zay mahatonga hoe le sazy ny akhira nambar Allah subhanahu wa ta'ala ashadul adhab, satria le vatana raiky fanahy miaraka mandray azy amin'izany fotoana izany. Fa hayatul barzakhia, fanahinao no mandray le adhab, le sazy na le naim, le fanahinao. Izay no zavatra hita taratra amin'izany fotoana izany. Rehefa tonga fitsanganana io, reo milaza le vatana natsangany Allah amizay milaza, ya wailana man ba'athana min marqadina. Loza amin'io zay tsy natsangana vatana bako natory, vatanao ni tsy matsapa raha. Fa le fanahinao, vatana amizay miresaka fanahy mamalina azy, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun, satria io le fampanantenana napetraka ny Allah ary ny teny marina ireo ila tonga ny rainy Allah ny tondra afatra eo aminantsika. Iza mamaly an'izany fanahinao vatanao, satria anao tsy natsapa, vatanao tsy natsapa. Fa le fanahinao zay niaina naim na zay niaina adhab na ny kufar, ireo dia matsapa ary mamaly an'le vatana rehefa izy mipody amin'ny vatana amin'izany fotoana izany. Profon'izany dia tsotra. Ralaisana bavajena amin'ny fian'olo islam. Rehefa anao matory amin'ny alina, anao rehefa matory amin'ny alina nambarina Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Qur'an zany, hina yatawaffa al-anfus, hina
rehefa Allah subhanahu wa ta'ala zany mamono anao, fahafatesana io moa fa monoanao koa izy, famonoana kely fanahy zany miala amin'ny vatanao. Anao ve movy amin'ny nofy, donc izy koa anao tsy nanofy fa misy olona nofy anantany. Movy anao amin'ny nofy, misy fotoana anao tsy mahatsapa hoe anao miaina tsara manino, karaha misy zavatra tsara iainanao. Donc anao mety mahatsapa koa anatin'ny nofy, anao karazany mandalo jaly koa anatin'ny nofy iny. Anao fo bokao le jaly niainanao tao anaty nofy iny hitanao amin'ny vatanao, tsy hitanao. Nefa anao niaina. Anao afaka milaza anao tsy niaina, anao niaina. Logika ny zavatra manambara antsika anao niaina fa vatanao tsy natsapa. Izany tsy midika hoe anao tsy niaina ratsy na tsara, na tsy nijaly na niamina. Anao tsy afaka milaza an'izany satria zavatra niainanao izany. Iza niaina amin'izany? Le fananao niaina amin'izany. Le ruhun niaina amin'izany. Vatanao tsy hitanao, anao amin'iny possible dodomin'olo, anao possible latsaka boaka ambonimbony. Izy koa tena marina anao fa maty. Anao mbola tsy maty satria manino? Mbola misy andronao anao ary vatanao tsy natsapa an'izany satria fananao foana niaina an'izany. Ile tenentsika misy nofo tsara ndraiky nofo ratsy. Nofo tsara anao, nofo ratsy anao, io nofo tsara ndraiky nofo ratsy io mbaranareo zao. Mandalo amin'ino izany? Mandalo amin'ny roho, amin'ile fanana petrakan'ny Allah amin'ny vatantsika. Karaha ohatra ka nandroany ty le adhab wa naim zay napetrakan'ny Allah, mandalo amin'ny fananao ndraiky anao mbola velo, mbola hipody amin'ny fahavelomana, zany natory foana napody amin'ny fahavelomana. Karakory izy koa anao mbola atory, iny mbola le fahafatesanao io zany, io mbola karazan'ny fatoriana andeha hifoha koa anao andron'ny qiyama, karaha mbola natory boko nitsanga. Natory matonala na nitsanga maray. Allah mila manazava mbo karaha io koa zany rehefa anareo mandao ty tany ty ho avy andron'ny qiyama, anareo mbo hitsanga koa karaha anareo boka natory nitsanga koa. Fahafatesana foana io. Exemple asan'andro apetrakan'ny Allah subhanahu wa ta'ala amitsika. Basy manoloana an'izany movy anao matsapa jaly zay zaka mavoanao anatin'ny nofinao na soavagna sa tsy matsapa, basy matsapa an'izany anao. Matsapa koa zany zanak'olombelona, raha logika resantsika. Tsika boko mila mandeha nambaran'ny izy ireo fa zaka jiaby boko mila logika. Ndao boko tsika andeha ampiasa saina nambaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny logika ny zavatra. Movy manda zany izy ireo fa anatin'ny nofy, anao tsy afaka mahazo adhab na mahazo naim, asoavagna na loza na jaly, tsy afaka mandany zany izy ireo satria raha marina zany. Kanefa izany zavatra zany tsy sapan'ny vatanao. Naam, raha zany ary mbola fagnazavagna maro azo etsika mandeha manazava le shubuhatiny io aya raiky foana, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Ohatra ka mila valiteny reo mbola misy ara'ul ulama mufassirun ireo manazava fagnazavagna antsipriny fa tsika tsy fotoana amin'ny khutbany anty andeha nazava jiaby. Fa tsika zao miditra amin'ireo aya satria anao koa maka aya tapany tokony tsy maka aya hafa, tsy mety zany zavatra izany. Zaho ty manaboaka aya mihoatra ny aya 12, 13, tsy haroy telo manazava adhabul qabr. Atsika miaraka mamaky azy, tsika miaraka mandinika ino zavatra mila ambarany Allah subhanahu wa ta'ala. Aya voalohany. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام، نلاز الله سبحانه وتعالى أنفوكا بمنا نوح عليه السلام، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. نبارن الله سبحانه وتعالى يوم verset 25 من سورة النوح، ملاز دوم الله سبحانه وتعالى يريو فوكا بمنا نوح عليه السلام رفروت سنانيك لتين بمنا نوح عليه السلام دي ناف للوزن الله بنتان lelozany Allah napitana andreo adhaba ambony tany tseky ni dubo jiaby reo. Rehefa ni dubo nambarany Allah fa udkhilu nara, avy reo nampidirina anatin'ny adhabony afo koa. Io vola io Allah subhanahu wa ta'ala. Fa olo mahay tenin'ny arabo kely foana, mianatra tenin'ny arabo kely foana, izy mahay fa le fa eto amin'ny tenin'ny arabo tadullu لفاء في اللغة العربية تدل على تعقيب المباشرة لا على التراخي. زانو فاء الفورية أمتين نرى بسكو الله سبحانه وتعالى ما بيصل الترم فاء أورينا ذكرك فاء دي كان يوزاني يونو يو فتشوا مريا فكا مرينا يونو يو زي ما تقول كن فيكون أمن الله سبحانه وتعالى لفاء يسكون بيسين الله فاء دي كان يونو يو فتشوا أتبوك يو نبارن الله ندوب روتنا تندران Bakoy nambaran Allah fa udkhilu avero nampidirna eu no eu nampidirna rehefa nasafatesana rehefa miditra amin'ny haytul barzakhia nampidirna amin'ino amnar nampidirna anatin'ny afo reo voasazy eo. Izy volana zany Allah subhanahu wa ta'ala. Aya faharoa raisina reo ty
Mivoaka Allah subhanahu wa ta'ala makasika ny vahoaka ny mpaminany Lot alayhi salam. Faja'alna 'aliyaha, rehefa tonga adhab tam vahoaka ny mpaminany Lot alayhi salam, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim min sijil. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala rehefa tonga zany loza adhab io mbola ambony dunia tamin'ny ireo vahoaka ny mpaminany Lot alayhi salam, nohony ireo nanatanteraka ny fomba anakiraiky zay tsy nikiny fian'ny Islam zay mitatra koa am'izao fotoana zao tegna ny Allah subhanahu wa ta'ala miaro antsika amin'izany, zany hoe le fiaragna lasilava vasy sy vavy, io nantsona hoe anisan'ny zavatra nataony ireo qaumi Lot zay natonga adhabu Allah subhanahu wa ta'ala sazany Allah njosta amin'izy ireo. Nambarana Allah jeretsika fa tsika tsy miditra mifagnazavagna zany fa tsika mila manazava ino zavatra nandalo. Nambarana Allah faja'alna 'aliyaha safilaha, ni raisin Allah le tany nisy nandreo napekarana Allah jusqu'à mahazo amin'ny lanitra ry, napekarana Allah ambony, io le lozana tany niakatra jiaby boko mipodiny tontona boko ambony ary jusqu'à niletika ambany tany any. Za mantaninareo olona napekarana be amin'ny lanitra any boko mijotso mitontona ambany tany boko mbola miditra ambany tany mbola vely sa tsy vely? Fantanina zany vely sa tsy vely? Tsy velo. Boko nitohiziny Allah subhanahu wa ta'ala wa amtarna 'alayhim min sijil, hijaratan min sijil, wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil. Aveo rofa maty nalefanay aminandreo zany sijil. Sijil io karazany vato, isaka io karazany vato izy koa izy fa mijotso lasa manino, lasa afo. Najotsinay taminandreo boka io nambarany Allah le vato zay izy izy mijotso lasa afo mitra aminandreo. Mitra iza vatana fa potika io nanahary zany, io zany nanahary asika boko Qur'an ro resatsika io nanahary zany mivola olo fa maty boko olo podararaka raha zany ambony olo fa maty, olo mbola maty ino koa masazy mety amenana azy izy fa maty ambaranareo nakaiky olo fa maty ino sazy mety amena ho azy, mety amendranaary azy. Io le sazy, io le adhab, io nantsona hoe adhabu al-qabr na adhabu al-hayat al-barzakhiyya. Wadih li aya wala nazavaina Allah subhanahu wa ta'ala izany mazava ho azy izany makasika ny qaumi Lot. Tonga koa zany aya fatelo raisinareo mikasika Allah subhanahu wa ta'ala milaza mikasika ny ireo fianakaviana Firaun. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ireo vahoakan'ny Firaona zay hitatsika zay nanohitra ny Musa avreo nanao zavatra zay tsy rariny tamin'ny vahoakan'ny Bani Israil, nadobony Allah subhanahu wa ta'ala tanatin'ny rano reo. Rano nitsaka Musa ndraiky vahoakany azy Bani Israil reo tafiditra tao, nadobony Allah subhanahu wa ta'ala, nidobo tao reo. Ino amizay zavatra nandalo? Rehefa reo dobo dikan'io reo fa maty. Nambariny Allah subhanahu wa ta'ala an-naru, aorianany zany afo tonga aminandreo marandray ndraiky hariva. Ino moa le afo tonga aminandreo? Amin'ny plateau. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan, amin'io fianakaviana io amin'ireo olona tsy rariny tonga aminandreo afo marandray ndraiky hariva. Wa yawma taqumu as-sa'a, rehefa mitsanga amizay andro farany nambarina Allah subhanahu wa ta'ala adkhilu ahla firauna ashad al-'adab, ampidirinareo koa reo mahazo sazy mamaivay mandilatra rehefa azondreo eto. Dikan'io misy sazy ao matoa misy sazy mafimafy noho le sazy ashaddu al-'adhab, dikan'io mafimafy sazy mafimafy, dikan'io misy sazy talohany zany fantanina mipetraka ino le sazy io. Io le nantsona hoe adhabul qabri, io nantsona hoe adhabul qabr satria misy amenareo sazy mafimafy noho le sazy teo. Ino ma le sazy teo? Anao zao ameko sazy mafimafy, dikan'io misy moramora matoa nameko mafimafy anao. Dikan'io misy sazy teo boko nisy mafimafy niny. Ino le sazy alohany le mafimafy? Io le adhabul qabr, io le sazy tanaty adhabul nazony ireo vahoakany Firauna tamin'izao fotoana izany. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala mazava ho azy aya 26 amin'ny sorat Ghafir. Le aya voalohany reny mazava ho azy le araka nazavaiko anareo teo riny, aya voalohany amin'ny sorat Nuh aya 25. Le aya faharoa makasika ny Lut alayhi salam aya 74 amin'ny sorat Al-Hijr, ary ty aya fahatelo ty zany mazava ho azy amin'ny sorat Al-Ghafir aya 46. Nazavaina Allah subhanahu wa ta'ala. Mbola manohy itsika milaza tomba Allah subhanahu wa ta'ala mikasika ny ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ireo zay nazavaina Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny sorat Al-Buruj amin'ny aya faulu. Allah subhanahu wa ta'ala milaza manao innal ladhina fatanu al-mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Ireny olona zay hoe
nanao tsirarina tamindreo pino lahy ndraiky vavy avy eo tsy nangataka famelagna amin' Allah subhanahu wa ta'ala izy reo dia mahazo azaby jahannam amin'ny akhira wa lahum adhabul harik fa alohan'izany nambaranareo reo mahazo 5 le adhabu ny fidoroagna misy jahannam boko napodina Allah koa fidoroana koa alohan ino mo alohan'izay le fidoroana ty zany magnatantany io le adhabul qabr nazondreo alohan'ireo mahazo adhaby jahannam amin'ny qiyam nambaran Allah subhanahu wa ta'ala io mbola ayan Qur'an koa am suratul buruj fadim nambaran Allah subhanahu wa ta'ala makaskan ireo munafiqin ireo pesara velaci wa mimman hawlakum aya an suratul tauba aya 9 suratul tauba nambaran Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rabi منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم نبر الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب أريول زي من ديدنا نريهم نريو فهو كان أعرابهم بيتا كان بانفول أري منافقون بسارة في لشيز ريو ومن أهل المدينة مرضوا أرميشي ريو لم بيتا كم تنانا المدينة كوزان تاتا نريتنا يو أريتنا بسارة في لشيو نانارك نجريو أمزان فتنا إذان نبارن الله لا تعلمهم نحن نعلمهم أنا رتش ما ينزلوا فالزهيد ما ينزلون نبار الله سبحانه وتعالى تمنيزة بمنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم زي الله مفولة سنعذبهم مرتين يسزينين دو يزريو ثم يردون إلى عذاب عظيم أفيو وافكواندو بولا أبودنا كوزان يزرو من يساز مافكو تقولين فميساز رو بكم يساز فاتيلو isiko boko ayati rehefa nijotsa ayati mazava hoazy izy moa teo tamin'ny fotoagna rasul sallallahu alaihi wasallam miaraka tamin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam fa ayati mijotsa ireo sahaba raha zaho ndraiky anao antaninao za mety manadika donc asazy reo izany teganio sazy niany sazy zamaraina za mety manadika fa Qatada radiyallahu ta'ala araka nandesiny Ibn Jarir at-Tabari am tafsir nas Qatada yu sahaba io eo izy amin'ny fotoagnany aya mijotsa am rasulillah sallallahu alaihi wasallam يورو مانتان اسكو ميساكا تشاسنو بكو زفان الرسول صلى الله عليه وسلم قتادة رضي الله تعالى عنه الصحابة يزم لازم نوي يتلتين الله سبحانه وتعالى سنعذبهم مرتين لسازي اميني زي انا سازن ريو يندو لساز فولون نمبر قتادة من دنيا بكون لساز فارو من قبر بكو ثم يردون الى عذاب عظيم اري وفيان فارن بوند من اساس كون القيام الى عذاب عن القيام زفتون اذا لازم قتاده يو صحابه رسول الله رفق القران مجوسم رسول صلى الله عليه وسلم ريو مناتك ار الله نتن قران ما بريسكتسيكا منارك سردان ومن يشاقق الرسول بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أمر الله نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره زين ول ما دي منويتن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورين فايتين أتونغ من الناس أورين مارنا أتونغ من الناس بل ما دي منويتيز أم نفتن ما دي منويتيز أم نرتيرتن ما دي منويتيز أم لويز ميلا مكالازتين ما دي منويتيز أم زين نية زين دي سنغناز ميلا فاتتن ambarani Allah subhanahu wa ta'ala wayattabi ghayra sabil mu'minin arna naraka surdalang hafa kotan surdan ro pinu ima pinu risan Allah rifayum jutsu ima pinu risan Allah itu sahaba piara din rasulillah sallallahu alaihi wasallam piara din rasulillah reunu risan Allah itu wayattabi ghayra sabil mu'min nuwallihi ma tawalla amina isaz mafru wa nuslihi jahannam aran disnairu anu qiyamah bo mitnatin jahannam wasa'at masira firas fiafarana ratsy karakory manan'olo karazany zany hoe tsy nanaraka sordalagnany sahaba amin'ny fahazahoagna ireo aya zay najotsony Allah anatin'ny Qur'an reo ndro mahita aya indroso amin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam reo manontany azy rasul sallallahu alaihi wasallam mamaly andreo io Qatada ny volana zany Qatada zay niaina naraka tamin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam mahita aya tety mijotso amin'ny rasul sallallahu alaihi wasallam manazava fa yetu adhab am dunya li adhab marratayn sanu'adhibuhum marratayn amina adhab nambaran Allah indua raikam dunya bako raikam ni qabr thumma yuradduna ila adhab la fagur tunga anfaran bola min adhab kun dana anfaran nam i sahaba mlazazan magala ko ayafa inna nambaran Allah subhanahu wa ta'ala makaskani ireu kafirin nambaran Allah subhanahu wa ta'ala walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد نمبرنا الله سبحانه وتعالى ولو ترى مو في نوتس ميتا رفتونغ زان ففتسنا أمر تشيبينو أفمر وانجيل لنفن الله تبنا دكتا مزافوازي ملك الموت مركم ديو أنديان قال لفانا أنيزريو نعلم فاتنا إنزا فتمندال
yadribuna wujuhahum wa adbarahum, iro malaika reo amfotoagna reo fa mangala fana io ro mamango io Allah volany ro mamango andreo, mamango aloha boko mamango afara, mamango zany mamango ro anjely ro mamango andreo. Boko aorinan'izay hintany andreo wadhuku adhab alhariq, anareo zeo mandeha koa anareo manandragna le sazy handoro anareo, zany hoe afo. Wala ayin Qur'an zany. Ska mila hainareo suratul Anfal verset 50. Verset 50 suratul Anfal. Bola mlaza koa Allah manamafy an'izany am surat Muhammad amin'ny verset 27. Nambara Allah fa kayfa idha tawafathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, karakory ma izy koa reo anjely ravy rehefa reo manino ma izy ty mamono, zany hoe manala le fana amin'ny vatany zanak'olombelona. Iny zavatra mandalo yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mamango andreo boko aloha boko mamango andreo boko afara koa, zany mamango fa mamango io fana miala amin'ny vatanao fa voavango, zany adhab fa mandeha. Anao milevina tsy milevina, anao atrekindreo ary, anao mbelandreo anatin'ny frigo ao, anao akajindreo tsy haiko amin'ny place ary, anao io tsy manajanona adhab, hoe tsy misy mitra kabra zany namena anarany satria ankaben'le olo alevina. Fa anao milevina tsy milevina tsy, satria le adhab am'le ruh am'le fananao, anao fa tsy eo fanao fa mahazo le adhab. Izay jiaby nambarany aya reto anatin'ny Qur'an al-Karim. Naam. Mandeha koa tsika, tana mbola tsy tapitra raha ty, alhamdulillah. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala raisy koa aya hafa ty mikasika an'ireo dhalimin. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala walau tara idh adh-dhalimina fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma shahid al-yawma tujzawna 'adhab al-huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala walau tara, uno tsy mahita ireo panao tsirarina, panao tsara velatsy, zany panao dhulma, panao tsirarina, rehefa tonga aminandreo zany ghamaratil maut, ireo osaosa ny fahafatesana, zany hoe fana fa iala amin'ny vatanao boko anao mandalo fotoana sarotra, le fotoana sarotra ny fahafatesana sono ghamaratil maut, le fana miala amin'ny vatanao iny, amin'ny fotoana iny fotoana sarotra. Amin'ny fotoana io wal malaikatu basitu aydihim, ireo anjely basitu aydihim, ireo anjely zany hoe ireo anjely mangala tanandreo vola hoe mivoahanareo. Fa Imam Ibn Jarir al-Tabari zay mitatitra izy boka miqatada foana milaza mana hoe eto tsy hoe reo miteny foana hoe voahanareo fa mivoa amin'ny angovo, dany io mbola mamango reo boko manino reo mamoaka anazy, mamoaka le fana amin'ny vatana io amin'izay fotoana izany. Aveo jerentsika lazain'ireo anjely amin'izay fotoana izany amin'ny ireo al-yawma tujzawna 'adhab al-hun, mianty anareo ahazo sazy mamaivay. Ino moa nianty fanandreo fa miala eo, fanandreo miala voanareo akhriju anfusakum, voa le fana amin'ny vatana ty boka eo al-yawma nianty moa vina anjely reo mivola aminandreo izy ty ayan'ny Qur'an ayan'ny Qur'an mivola an'izany mazava ho azy suratul An'am verset 93. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma tujzawna 'adhab al-huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghayra al-haqq, niantinareo masazy amin'ny ireo zavatra zay teneninareo makasika ny Allah tsy amin'ny famarinana. Tandreo mandeha mivola makasika ny Allah amin'ny zavatra tsy marina, fa io sazy miamby azy. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, ary anareo nanambony tena amin'ireo famantarana na ireo fanambarana tonga taminareo baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam. Ngalenareo aya fati azafady za mila tsika miaritra kely niany ty haiko raha somary lanjay lavalava, za mila miaritra kely fitna fa mitatra loatra. Sanandro olo afa avy aminanay mantany hoe adhabul qabr misy matsasy karaha aya mivola karity karaha aya mivola karity, niany ty za mila nareo mitandrina izy ka farany miala boka ito atsika zay nino zay tsy nino izy sitrapona azy fa izy sapsafana eny, izy sap tsy afaka ivolananay andro ny qiyama hoe anareo tsy nanazavana-nay niany ty tsika mila miaritra kely maireny, satria matetika ireo olona milaza hoe tsisy aya na aya ty vola karaha ty nazy tsy hoe tsisy fa le tsy fahaizantsika anazy, bako tsy fahaizandreo azy koa, tsy hoe fahaizantsika fa tsy fahaizandreo azy koa. Ka niany ty tsika mila mitandreny tsara miala boka ito, bako mila mahafantatra iny le hukm maneky leky tsy maneky adhabul qabr zany, hoe nanake ty mapino anao mbola mipetraka pino izy koa anao maneky hoe tsy maneky sa fa tsy pino anao amin'izay fotoana izany, mila enao na miala eto niany ty. Nambarana Allah subhanahu wa ta'ala mazava ho azy ngalay koa aya raiky ty aya amin'ny suratu al-Waqi'ah
manomboka aya 83 jusqu'à 94 nambar Allah subhanahu wa ta'ala atok malakilaky izy am'izao fotoana zao ty falawla idha balagat al-hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wa antum la tubsirun nambar Allah subhanahu wa ta'ala falawla idha balagat al-hulqum refa tonga zany le fana boko miala boko am'tombotra miakatra tonga amin'ny tenda al-hulqum eto fa tonga eto zany le fana fa nde iala am'vatanao izy am'izao fotoana zay tonga vava misokatra maso miakatra satria manaraka le fana miboka iny masony olona maty iska mahita fa vavany misokatra satria fanahy miala tonga mitenda ito zany miakatra baka mivata jiaby tonga mitenda ito ambar Allah subhanahu wa ta'ala falawla idha balagat al-hulqum refa tonga wa antum hina idhin tanzurun kanareo mahita am'izao fotoana izany le fananareo miala mivata zavatra mandalo jiaby am'izao fotoana izany mandeha Allah subhanahu wa ta'ala fa amma in kana min al-muqarrabin fa izy koa am'izao fotoana izany le olo akaiky Allah nanaraka le sitrapona Allah nanaraka le fahitsiky napetraka Allah subhanahu wa ta'ala farawhu wa rayhan wa jannatu na'im izy ahazo fahasambarana ny jannatu na'im amin'ny fotoana io fana iala mivatana izy ahazo zany نبر الله سبحانه وتعالى وأما إن كان من المكذب فسلام من أصحاب اليمين طبعا وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين بقول نبر الله وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فكسرين الذين بافانت اللي فانا برانغ ندس محمد صلى الله عليه وسلم نعرفنا الله من القرآن والسنة يرين الذين تنفافيريز نبر الله فنزل من حميم ريو زان لا سافاين حميم زان ساز جهنم فنزل من فاين ساز ريو وفينا مرو فاين ساز بكون الله سبحانه وتعالى وتصلية جحيم أربك يو روزان أندسنا أم ساز جحيم ترسيك لسياق الآية رفا فنا يتكني فنا بوك يو فان دي ناندي من نعيم ناندي من أصوابك ناندي أيضا فنزل من حميم وتصلية جحيم ناندي أم ساز بل نهاركم لا زنزان بل قرآنكم لا زنزان بل تزكافة قرآن أتكزوتي تشيس بولا كتك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقوال العلماء آية قرآنية آية قرآن جابرت ما نزافن زان جميل ما ندوس أنا تكزو نبارنا الله سبحانه وتعالى رأيت آية فاسيف نبارنا الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أمني سورة البقرة آية 154 نبارنا الله سبحانه وتعالى أن روزم لازا فرينو الماتنة في سبيل الله رو شهيد زن رو الماتن في سبيل الله أموات وريفات بل أحياء رو فيلو ولكن لا تشعرون نبارنا الله ولكن لا تشعرون فأن روتسي ما تاب رو فيلو هن زي ما انتان رو فيل كاركور رو فيل ولا فرين الله سبحانه ولا ترين الله سبحانه وتعالى ما كاسكن ندو ورو فيل كاركور نبار الله سبحانه وتعالى أم سورة آل عمران أم فيرسي 169 jusqu'à 171 نبار الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أنا روزا ميرتت فويري ولا ماتن في سبيل الله والمات شهيدا رفعت بل أحياء رفلوا عند ربهم يرزقون روم تبندو ما رزق أمبار نرونا كيكون رزق أزرم تبندو زكون منتال فانتانين يتو عند ربهم يرزقون ريو فيل بكرو ما زريزيك ام دنادو إن ما رزيك أزدوري إن ما رزيك أزدوري ولا نزفين الله كمنا أين منارك فرحين بما آتاهم من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبارنا الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله راف ومن زافة زنازندو بكمني الله velo reo misy rizika reo ravoravo amin'iny anao fa niala ambony tany ty anao vao miala ambony tany ty anao ravoravo amin'ino ravoravo amin'ireo karazany atsarangana min Allah nanao izy koa misy atsaragna misy koa ratsiagna agny izy koa misy naim misy koa adab dikan'izany mbola ireo manazavan'izany wala milaza tompo Allah subhanahu wa ta'ala azakiva atsika mitandregny wala milaza tompo Allah subhanahu wa ta'ala am suratul hajj أم verset 58 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين نمر الله سبحانه وتعالى يرين قلنا زوي نانا في فندمونا أفو ما تجريو أم لارن الله سبحانه وتعالى مات شهيد ثم قتلوا أو ماتوا نا مات كريفون رفرنا في دمون نون الله سبحانه وتعالى نا مات شهيد ناتس مات شهيد نمرن الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا إزريو دي أمين الله سبحانه وتعالى رزق تارا رزق tsara rehefa reo maty amenao rزق tsara ovina aorina fahafatesana mbola tsy vita fitsaragna ry fa mahazo rزق tsara eto ka reo mametraka fanontaniana am'izao fotoana zany raha ohatra ka
Allah zany nametraka anfarany fitsarana. Iny koa moa sazy azonao amin'ny dunia ty, bakô sazy azonao amin'ny qabr, dia kana mbola tsarana Allah subhanahu wa ta'ala. Zay le tsy fahalalagna izy ireo amin'ny zavatra mandalo. Alohan'ny qabr manao fa miaina ambony dunia ty fa tsy mahasazy, olo hitantsika tsy mijaly ambony tany eto. Mijaly izy. Io fa sazinazy. Le sazy napetraka ni Allah hanadio atsika. Ka nasazy ambony dunia, nasazy amin'ny qabr, manadio anao mba rehefa tonga andro faharimy maeva aminanao le hisab amin'izay fotoana izany. Dikany io nasazy amin'ny dunia, zay eketsika hoe misy sazy amin'ny dunia ty. Bakô misy sazy koa amin'ny qabr, mbola manadio anao amin'izany fotoana izany. Ary io nazavaina Allah subhanahu wa ta'ala. Misy mahazo rizqin hasana ary misy mahazo sazy amin'izany fotoana izany. Mazava ho azy, mbola maro ireo aya andesitsika mety magnazava. Izy koa zany mamaly andreo foana. Le tsotra. Izy ireo jiaby aya anatin'ny Korana. Bakô ireo izy mamaky surat Yasin tsara. Izy koa ireo mamaky surat Yasin tsara. Mbola vakindreo alohan'iny aya iny, qalu ya wailana mamathana, misy aya alohany. Aya le olo anakiraiky zay hoe nivonina zany noho izy nandeha niaro le olo le rusul na reo nalefa hitondra afatra aminandreo makasika ny tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Nambarana Allah qila dukhulil janna. Fa nasofatesana olo io. Lazaina aminanazy. Midira anao amin'ny janna. Ya salam. Io surat Yasin mbola vola io. Izy nivonina nasofatesana nivonindreo nambar qila dukhulil janna. Ilazaina aminazy fotoana midira anao amin'ny janna. Ovina io. Nanaro fa vola amin'ny Qur'an io. Fa nandeha fitsaranga mbola tsy nandeha nanaro fa vola midira anao amin'ny janna. Qila idkhulil janna, ulazaina aminazy amin'ny fotoana io olo io. Idkhulil janna midira anao. Izy amizay vola qala ya laita qaumi ya'lamun. Olo io amizay hamaly. Izy ovina izy mamaly, fananazy ry mamaly. Ya laita qaumi ya'lamun. Izy koa reo vahoakako nahay bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin. Amle famelagna nameny tomponakay boka eo ino waj'alani min al-mukramin, ary zao nameny ireo karazany asoavana jiaby eto. Ino mahasoavana anazy io? Io ndranary mbola surat Yasin vakinareo ato, vakinareo rango voalohany fa zany makaty foana. Vakinareo rango voalohany ato. Mbola io manambara le asoavana iainan'olo io, bakô izy miteny izy naniry afaka nanambara olo mbola veloreo le vahoaka hoe jereva makarakôry zao nasoaviny Allah eto waj'alani min al-mukramin. Mbola io. Am surat Tur. Allah subhanahu wa ta'ala am surat Tur verset 47 mivola inna lilladhina zalamu عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. أم سورة الطور الله سبحانه وتعالى ملازكم أنا ويه إن للذين ظلموا يرنوا للشرار عذابا دون ذلك سازي أكوتن لسازيو مش سازي أكوتن لسازي ما زفوازي بولا يوكو زانا تسيكا زكو زانا ديكانومي إن لسازي أكوتن لسازي. ابن جرير الطبري ديما نزافا لتفسير ديسن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. عبد الله بن عباس يحبر الأمة. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يونا سنة ويحبر الأمة يونا من رسول صلى الله عليه وسلم دعاء ولا سمح فتة اللي فنزافان القرآن. عبد الله بن عباس يزن فولا عذابا دون ذلك يو عذاب القبر الرئيسين الله سبحانه وتعالى. أنا من يسازي أكوتن لسازي ينو لسازي لسازن عذاب القبر نازنرو ألون نرو نافي مساستي. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قبل الأولى سمع فتة زان نمبرني الله سبحانه وتعالى. ولما ما كتشيكا يرنجاب آية ميتم سورة يتسكا ما في سفيس. نانتا تسكا مقال السورة تشوتنا القرآن. سورة التكاثر. نمبر الله سبحانه وتعالى. ألهاكم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Zana kolombelo mba milomay fogna afarany zavatra maro. Zamila arena maro, zamila tona maro, zamila fasalamana maro, zamila vady maro, zamila zanaka maro, zamila zaka maro, zamila voninahitra maro zaka. Alhaakum at-takathur. Zaka jiaby mila ilaitsika maro. Ino maha-olombelo tsika. Hatta zurtum al-maqabir. Jusqu'anareo zany lasa mandeha ho lasa vahiny fasana. Az-ziyara zaka anio visite. Jusqu'anareo mandeha mamangy. Jusqu'à zany anareo tonga am'le fasana. Mandeha mamangy zany hoe anareo fa lasa vahiny le fasana zany hoe maty. Alevinao. نبار الله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون أم زفتنا إذن بوحين ريو ثم كلا سوف تعلمون بوحين ريو ينوالي حين ريو أسفين ظني بكيو كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين أنا ربما يتا علم اليقين علم اليقين زانو ويتنريو ماسميت شارن فتكيسو نمدي دي بوكو تكمل لما توفنا يوزي تنرو ماسم زي علم اليقين
la tarawunna al-jahim, anareo ahita ino jahim. Sazy ny afo zany hitanareo. Hatta zurtum, jarisaka le siyaq al-aya, zurtum rehefa anareo mahita fasana, vahin'ny fasana, anareo ahita, ahainareo, ary tena marina ahainareo, ahina, ahay raha hita marina atoky amizay bako anareo amin'ny fotoana io, atoky iny la tarawunna al-jahim, hitanareo amizay le sazy amizay fotoana izany, hitanareo amizay le sazy amizay fotoana izany. Io makasika an'ireo aya anatin'ny Qur'an, ary mbola misy aya maro ankoatran'ireny fa hitantsika fa manjary lasa lava loatra le fotoanantsika, fa zaho mihinana matoky fa aya jiaby reny dia proof mazava amin'olona zay mamaky ary mahafantatra hoe misy zavatra nantsona hoe adhabul qabr, bako misy nantsona naimul qabr. Tonga tsika amin'ny ahadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahadis maro koa fa tsika mangala hadis anankiroa angala. Hadis voalohany an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, zay voarakitra anatin'ny bokin'ny Imam Bukhari Muslim, nambarany مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين، نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث براكش من البخاري انك مسلم، حديث نسونه متواتر، صحابه مارم تون بكم صحابه مار بكم يعني جل من الصحابه الى جل من التابعين ميتون سيقول ريك نسونه حديث متواتر زانوي في الصحابه مار متون زان. انا بعرف هو مر الرسول صلى الله عليه وسلم، مر عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين، نظر الرسول صلى الله عليه وسلم ريك ام نفاسنا نكروه، فقال نلاز الرسول صلى الله عليه وسلم انهما لا يعذبان، izro dia masaz fasana, izro zany masaz lo anatin'ny fasana reo, wama yu'adhibani fi kabir, fa izro sy amin'ny zavatra be karakory nataon'ireo masaz io. Amma ahaduhuma, raika amindreo namar Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kana la yastatiru min bawlihi, raika amindreo rehefa izy mamany tsy misasa tsara ary tsy manadio tsara izy, efa aoriana misasa, manjary lasa adhab mavoana azy, any maloto izy. Wa amma al-akhar, le faharoa ty koa namar Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kana yamshi bin namima, izy mandeha zany mitondra resaka amin'olo ty, mandeha miresaka resaka ty, mandeha mampiady le olo reo, ka izy mahasazy amizao. Izy mivola zany Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nandesiny Abdullah ibn Abbas, hadith voarakitra amin'ny Bukhari Muslim, hadith mutawatir, mutawatir, hadith nandesin'ireo sahaba maro, mbola ireo sahaba koa nitondra Qur'an io. Izy koa anao tsy natoky hadith io, dikanao tsy matoky bro, reo foana sahaba nitondra Qur'an io. Le sahaba nitondra hadith reo, mbola reo koa nitondra Qur'an. Izy koa anao nino le Qur'an ty nandesy, mbola reo foana nanday azy, mbola reo foana nanday hadith ty. Hadith ty riwayat al-Bukhari wal Muslim. Hadith Nabi Sa'id al-Khudri afa, nambar Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ummati tubtala ala quburiha, nambar Rasul sallallahu alaihi wasallam ni vahoaka dia ahazo fitsapagna amin'ny fasana, fata'awadhu billahi minan nar, mangatana reo ni fangatana fiarovana Allah amin'ny afo. Sahaba nivol Allahumma inna na'udhu bika minan nar, nambar Rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma ista'idhu min adhab al-qabr, nambar Rasul sallallahu alaihi wasallam mangatana reo ni fiarovana amin'ny Allah min adhab al-qabr. Ni lazaro sahaba jab na zaftona zanam fiurek, Allahumma inna na'udhu bika min adhab al-qabr, nangatain do tam famnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam laza ista'idhu, nambar Rasul sallallahu alaihi wasallam min adhab al-qabr, karakur Rasul sallallahu alaihi wasallam nandoanti afaka ilazak lazanao lazamnao laza istompni amni salam tashahud fara izma nangatka min Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna a'udhu bika min adhab al-qabr, lektis adhab al-qabr zaftona ar bola mar ahadith, bola mar iro zavatra ahadith ar athar am sahaba sinsisa andesna manazavani zan رأيتك زان قول الإمام الشافعي، نبار الإمام الشافعي رحمة الله عليه، إن عذاب جهنم إن عذاب القبر حق، تنمرنا عذاب القبر ديمارنا. نبار الإمام أحمد لا ينكر عذاب القبر إلا ضال مضل، نبار الإمام أحمد سي سلمان داني عذاب القبر زان أفتشي ولا نكركة تنفافيريزن نمتون ولا تنفافيريزن. نبار الإمام النووي يوم شرح صحيح مسلم أم يحدثني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى، نبار الإمام النووي رحمه الله تعالى، إمام بفات جابر رملاز، نبار الإمام النووي زنقول سمتوك عذاب القبر هذا دليل تي بروف بفات بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبار فميس عذاب القبر أمني حديث شرح. نبار الإمام السيوطي رحمة الله عليه يوم نسأل من بيزنا بيمتون إجماع العلماء في تنبارا يوم أنا بيزنا جاب منهم صحابة التابعين أتباع التابعين جيس كان كيتي، إجماع الصحابة إجماع العلماء الأمة رجاب بتوند. ندس الإمام السيوطي رحمة الله عليه وعذاب القبر حق لعذاب القبر ديمارنا. نعم
أنا من ديمني فينو نجاب أتم شيء مس عذاب القبر. أنا من ديم يهودية، أنا من ديمني فينو نجوس مس عذاب القبر. أنا من ديم فينو كريستيان مثل عذاب القبر. رجاب ما نروح ما نعرف ننسي كذا. تكون بارا آية القرآن مزافة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مزافة. يريو موقف يريو بلاس نيبتان يرو منا بايزا منا زافا زان ديا مزافة وازي مزافة من نسيك ديكنيو أتسيك زاني بين الإسلام وأردنا وأتسيك أهل السنة والجماعة ديا مينو تنتير كارتسيس في صلاة صلاة ميسفا رفتسيك من دون تانتي ميس عذاب ميساز أرميسي كواسوافنان ميس عذاب ونعيم شو عذاب فونا ميس كو نعيم وان فتسكمو مريسك عذاب دي زيزان نونا دي ستسكناز فميس عذاب ونعيم ميس أسوافنان ميساز كوان جيسك تسكتوغا من الفارن وتسارين الله سبحانه وتعالى إنغاني إذا فولون تسكجاب من الله سبحانه وتعالى توفيق مهازورين تندرين فباتسايفنغرين أربام بيترك مات تمننسيك nifangazavana mkaskeni izan shubuhat zi atamzei ni dadadaina ndesna mnitanura mazavawazi zi haifa simafata tamamakiru ayajab simafata tan Qur'an zaka mandal jabir obde ilazaina mnizrofowe azakadalaina narufa sisa azabul qabrazan di lisaina simandinka saina simandalna saina simandim kark mazavawazi res lahta amnizan ingani Allah subhanahu wa ta'ala manaftasika inshallah boti tafita mnifandka anizani siminu anizan azabul qabr na mandani azabul qabr zan artstafita mnifandka ire ulna zewet simatuka siminu ire ahadith marna zaitunga bokam pamnan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam chafaka msaraka izan zavutana kurwazani na للقرآن نال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث بقية أربولا ميسي مزاف واسفا غزافانا آفا بيبي كوكوكو أم تيرا كافا منين رميت مينان فنا ما كاسكن إيرو زافتا زيولا زين يزيرو فوي تسيسانة القرآن وزافاينا فوي ميسانة القرآن زافتا جاب زيلا زين رو تسيسو فوي تسيسي فيزيرو فونا زان ما بيتل في سالة سلانغ مفونو لتسريكريك منبارا ويتسيسانة القرآن نال أحاديث رسول الله من نويت للقرآن مزان فتونيزاني أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على نبيه لقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.